Manolotra ny arahaba tompoko. Amafisina trano ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy any amin'ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefana. Entanina ny mpiandrika amin'ny fahatreny mba tsy hivoaka endrika mihitsy aloha indrindra ireo mampiasa lakana madinika hatramin'ny alahady ho avy izao. Entanina ihany koa mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omen'ny manam-pahefana ny fotony mba hisoroantsika ny loza mety iseho. Raha ny toetry ny andro akapobe ny etỳ an-tanety indray dia ho mando kokoa ny atmosfera amin'izao farany herinandro izao. Ny fisian'ity rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ato atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity dia manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha fehezina dia miandrandra oram-baratra ny ankamaroan'ny faritra maro amin'izao farany herinandro izao. Raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidina misongadina ny maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara, tsy dia isy fiovana kosa aty amin'ny faritra hafa. Mivinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina isy tandrifin-drahona miserana ny voamaraina be any amorontsiraka ny faritra Sofia sy Boeny. Andrahona mety arahana erikerika manifina orana malefaka indraindray ny any alaotra matsiatra ambony ary ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra sisa. Raha ny tolakandro indray dia ho maina aloha ny morontsiraka ny faritra Isava sy ny morontsiraka andrefana. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra atsimo, azo oram-baratra ny faritra sisa. Mivinan'ny maripana dia manodidina amin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra ny any Sofia, Boeny, Betsiboka ary Menabe. Eo amin'ny 5 na 9 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra, mety ho tafidina hatramin'ny 5 degré kosa any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Mivinany toetry ny andro ny alahady indray dia saika ho maina aloha ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy morontsiraka andrefana ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Miandrandra oram-baratra avokoa ny faritra sisa. Na izany na tsy izany aza dia vinavinaina mitsitokotoko ihany izay oram-baratra izay. Mivinan'ny maripana dia tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 4-30 degré ny any amin'ny faritra Menabe sy ny faritra avaratra andrefana, 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 30 na 30 degré hatrany morontsiraka Atsinanana, mety ho tafidina hatramin'ny 40 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'iny amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny. Mivinany toetry ny andro ny alatsinainy dia saika mbola mitoetra ho maina kany ny morontsiraka andrefana sy ny faritra atsimo raha toa ka miandrandra orana tandrifin-drahona rahankotroka mitsitokotoko ny faritra sisa rehetra. Mivinan'ny maripana ny alatsinainy dia manodidina amin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony avaratra ny faritra avaratra andrefana ary any amin'ny Menabe. 20 na 17 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 30 na 30 degré raha toa ka amin'ny 20 na 19 degré kosa any amin'ny faritra atsimo nosy. Araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny fahalotony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia saika ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotony rivotra teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Ny rariana moa dia ny mbola hitohizan'izay hatrany. Saika ambany ny fiatranao OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina ho ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay dia teo eto Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.